Ilaina ny fantsifana ny vokatra vitan'ny orinasa malagasy satria manome zany famporisiana an'ireo tantsaha izay mamokatra ny akora ho ampiasainy eto an-toerana zany. Manarak'izay ihany koa ny orinasa malagasy dia mampiasa malagasy, dikan'izany dia manome asa zany ho antsika malagasy dia amporisiantsika satria zany rehetra zany dia mampitombo ny ari-karena dia manatsara ny toe-karena eto Madagasikara. Ny vokatra vokarin'ny orinasa malagasy indrindrindrindra ireo manana ny label malagasy ny antsika, hitantsika zany dia hitantsika fa tsy manatsahala raha ohatra ka oharina amin'ny kalitaon'ireo vita avy any ivelany. Hitantsika zao raha reto vokatra reto fa dia efa raha ny packaging moa araka ny filaza azy dia efa tena raitra dia raitra tokoa ary manaraka ny norme izay ilaina. Raha hitantsika teo resahana teo ilay packaging dia hitantsika amin'izao vokatra vokarintsika eto Madagasikara tsy mena amita amin'ireo vokarin'ny avy any ivelany. Ankoatran'ny kalitao, ankoatran'ny packaging, mazava ho azy tsiron'ny sakafo vita malagasy. Mba ahafahana mahazo an'ilay vokatra manaraka ny kalitao izay ilaina dia tsy maintsy mila manao ny fampiofanana an'ireo mpiasa miasa amin'ny orinasa malagasy. Efa mipetraka izany ary raha miasa ihany koa matetika amin'ny FMFP na ny fonds malagasy de formation professionnelle.